Ya, makasitraka amin'izay fanontaniana izay tena mila valiny mazava tokoa. Manoloana ny resaka voizina mahakasika ny baobab sy ny tetikasa bestoliara izay mety hiteraka fandikana diso ny zava-misy dia everiko fa mendrika fanomezana fanazavana kokoa avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fanosorana lovain-jafy ny vahoaka malagasy. Voalohany, tsy avy amin'ny toerana misy an'ny bestoliara no nalaina ilay sary hitantsika izay naparitaka fa nalaina tany amin'ny toerana atsimon'ny nosy mbola tena hoe any atsimo ny faritra atsimo andrefana no nalaina ireo sary ireo. Faharoa, tsy nisy fanambarana mihitsy nilaza fa tsy hisy baobaba ho voakasika ny tetikasa bestoliara fa ny nilazaiko dia hoe tsy hisy ho simbaina ireo baobaba tafiditra ao anatin'ny faritra arovana Ranobe PK 32. Tsy misy fitrandrana fasika mainty ao anatin'ny faritra arovana Ranobe PK 32. Ary zay ny antony nilazaiko hoe tsy hisy baobaba voakasika ao anatin'io faritra arovana io ary afaka jerena tsara daholo izay interview sy fanazavana efa nataoko na nandritra ny conférence de presse maro samihafa na tamin'ny tenako niakatra tao amin'ny plateau ny TVM. Efa nampisehoako antsika koa teo ny karta fa tsy misy superposé zany ny faritra itrandrahana sy ny faritra arovana Ranobe PK 32. Farany tsara ny manamarika fa 570 isanjato nio faritra itrandrahana io ny toerana itrandrahana dia Kiriatraala sy Bozaka no tena hita amin'io toerana io. Na izany aza misy tokoa baobab sasantsasany maniry fa ivelan'ny faritra arovana izay mety ho voakasika ny tetikasa. Tsy misy tetikasa fitrandrahana maneran-tany izay tsy manana fiantraikany ara-tontolo iainana. Raha mahafantatra anankiray nareo dia mba zareo aty amintsika mba afaka alaina tahaka sy jerena ny pratika sy ny lesony. Fa ny tena tokony jerena dia ny fomba anaovana ny compensation an'izy ireo sy mba ampiena amin'izay faran'izay ambany ny voka-dratsy ny izay ny fiantraikany noho izay fitrandrahana izay. Araka amin'ny izay fa nazavaiko ny fahavalon'ny tontolo iainana tompoko dia tsy ny fitrandrahana fa ny fahavalon'ny tontolo iainana dia ny fahantrana. Ny fahantrany vahoaka zany no tena mahatonga an'izay filana ohatra hoe kitay anaovana charbon. Ary raha mijeritsika misy karta mbola afaka zaraiko koa mampiseho ny fahasalaman'ny faritra arovana Ranobe PK 32 nanomboka tamin'ny taona 1984. Raha jerena izy io tamin'ny taona 1984 mbola tena hoe maintso tanteraka ny faritra io, maintso antitra mihitsiny. Ary raha mijeritsika ankehitriny dia efa lasa maintso tanora na mavo io faritra io. Tena midiky zay hoe tsy ny fitrandrahana no manimba ny tontolo iainana eto Madagasikara sy maneran-tany fa ny filan'ny vahoaka ary noho ny fanazavana maro izay fanomen'ny fanjakana ny ministra ny arenan-kibon'ny tany sy ny orinasa bestoliara ho hisy tombotsoa ara-toekarena arakasa ho an'ny mponina izay mipetraka manodidina ny toerana itrandrahana. Na izany aza tsy azo atao tsinitsinina ireo baobaba izay hitantsika manodidina ny faritra arovana ary tena ekentsika zato isanjato ny lanjan'ny baobaba na ara-tontolo iainana na ara-kolotsaina na ohatra ho an'ny sehatra maro samihafa toy ny fizahantany
Iarahantsika malala moa fa ny baobaba no tena mampiavaka ny Madagasikara, ireo valan-javaboary ananantsika no tena mampiavaka antsika maneran-tany ary izay tena misintona mpizahan-tany. Izay indrindra no antony itakina izay antsoina hoe compensation écologique araka ny tokony ho izy. Izany dia atao amin'ny alalan'ny fambolekazo sy fanarenana ny ala. Ny tanjona dia ny antsoina hoe absence nette de perte écologique. Midika zany hoe raha misy fahasimbana amin'ny toerana X eto dia afaka récupérena amin'ny toerana Y eto le izy zany. Eo ihany koa moa ny fanampiana amin'ny fiarovana ny faritra arovana, indrindrandrindra ny faritra arovana P432, ranobe P432, ary fanampiseho ny fahavononany ny orinasa Bestoliara mba hanampy sy hanohana ho an'izay hitantana an'io faritra arovana ranobe P432 io. Ary ao anatin'ny plan de gestion an'ny ranobe P432 dia misy programme manokana efa nivolavolaina izay mifantoka amin'ny baobaba irery. Ankoatran'ny aran-tontolo iainana dia isy mazava ho azy ny fanonerana ara-tsosialy amin'ny alalan'ny fanatsarana ny velotenan'ny mponina. Misy hetsika maro samihafa azo tanterahana, ohatra ny fiompiana tantely, ny fananganana activité génératrice de revenus, misy ihany koa ny écotourisme ohatra, ary ireo hetsika ireo dia mampidi-bola ho an'ny vondron'olona any fotony. Izany rehetra zany dia tafiditra ao anatin'ny mise à jour ny étude d'impact environnemental et social izay takina amin'ny orinasa Bestoliara mba anarahana ny lalàna sy ampifandanjana ny ara-tontolo iainana, ny ara-toekarena, ny ara-tsosialy sy ny lafiny rehetra. Izay angamba ny fanazavana mbola afaka averiko omena momba ny tetikasa Bestoliara sy ny fiantraikany ara-tontolo iainana. Isahay misy fisaorana ataonay tamin'ny fotoana fandrakana amin'ny zanakinay rey dia midika raha hafa ho amin'ny vahoaky. Angamba zahay etiko sy izay mihitsy ny tandronay fa amin'ny fiboaky ny zanakanay nanovanay fisaora. Ka na dia nataonay ny fisaorana tsy midika hoe zahay maneka asany Bazitoliara. Mankasitraky tompo. Tambatambazinao sy mampanenky anay aty tompoko regny. Dikan'izay hoe tsy mety amin'ny vahoaka io présidente hoe ajanono zany araka ny hevitsinay iabiaby zao dia mitaky ajanono io fa tsy mainty fa tsy mety aminay. Zaho nampamorona androany ka laha misy mivola fa hoe andry nagnenky ny raha nataony tankily maliniky tegna amin'ny février iabiaby igny, vatatenako zao tsy nagnenky. Fa ny raha ataony mpanao gazety sasansasany agny re koa alandrozy resaky tegna manohitsy regny, izay raha tokony azoazondrozy eo avao nataondrozy agny. Voalohany maro aloha tena mialatsiny satria mampiloam-pirenena ny président sarotsy ny tsy agnomezako azy fagnajà ka nisy resaky diso ny tagny hoe zay ombanao président ka ombanay. Igny tsy midika hoe fagnenkenako any ilirany Bazitoliara etoy. Fa zaho na ovino vato andry manohitsy avao zisky farany. Kara ijoroako eto androany io amin'ny olo maro iabiaby etoy. Olo maro reto ny nagniraky ahy. Ka hevitsy nandesiko tagny henany igny hevitsy maro atoy. Agny aza ka laha ohatsy zaho raka avao ho nagnenky tsy raha hony mety olo ato reto iabiaby. Ary zaho lehilahy, mahalehilahy ahy zao tsy hivadika amin'ny teny nataoko. Lafa manohitsy aho, manohitsy avao hatramin'ny farany. Fa na iza hanao an'izao hoe nagnenky andry tagny, andry tompoko tsy magnenky. Ary zao nilan'ny président de la république ifampiresaky aminy afasefasy. Fendra nifampiresaky amin'ny président aho, mbo tsy nisy feoko ny tao nagnenky hoe magnenky tanteraka aho fa resy lahatsy fa hoe hiasa Bazitoliara. Non, tsy agny aho. Zaho eto tena manohitsy any Bazitoliara zato isan-jato.
fa zaho tsy manohitsy ny président de la république fa manohitsy ny hitrandany base toliara amina eto. Tsy mety aminay ampela ny fitandrany base toliara amin'ny alanay egny. Nay jiroky eto zao tan Kilimaliniky egny tan commune egny amin'ny fihavian'ny président teo. Zahay teo force lako matahotsy zahay. Sady ny resaky amin'ny président amin'olo lako mamegnatsy saky tegna ny rehaky. Ka eto président hijoro. Zahay président fokotany fokon'olo amin'ny commune Kilimaliniky toy ato tena tsy magneky ny base toliara hitandraky. La nijerinao tegna amin'le resakinao mikasika an'le base enteo ny rombon'olo fa tsy misy. Olo 20-30 avao nanrombo. Rombo Ankamenara. Fa la iha président ro nanao an'izao iha teo hoe la base toliara zay liako bakao fa maro maregny torotoroanareo ato amin'ny fakalagnanareo amin'ny base toliara ajanoko. Iha linanjanay baka Kilimaliniky eo jusqu'à toliara agny. Aia ma président tianao? Orinasa egny sa zahay vahoaky. Ka olo lako teo nijerinao re président tsy tiagna ny base toliara handeha hitandraky président. Fa zahay fokon'olo zay tena vaokasiky mivantany ty fitrandrana fasy mainty tena mbo tsy nisy resaky hoe hanekany fa tena manda tanteraka an'io fitandrahana io. Ka ny raha mampalahelo tamin'iregny fandalovany président regny raha hafa ny volagninay eo mandroana ny président hafa ny raha aelinareo zay ny tonga teo tamin'iregny fotoa regny. Na dia misy reo fizarazarana satria moa zany olo ambany vohitsy atoy lafa iro omeanao 200 dralazato omeanao vary ankapoaky io tonga de hitanao fa hoe ataonao fa igny sa mampalemy any de tambatambazinao tsy mampanenky anay atoy tompoko regny dikan'izay hoe tsy mety amin'ny vahoaka io président hoe ajanono zany araky ny hevitsinay iabiaby zao de mitaky ajanono io fa tsy mainty fa tsy mety aminay.